Reny nasorona daholo na ny mpanao publicitaire ny candidat Pasteur Mayola. Pasteur Mayola satria hamonjy ny firenena zany dia zany ve nanaovana laharam-pamena voalohany aloha tonga mifanjakana aloha dia mazava ho azy fandriam-pahalemana dia zao vidim-piainana nakana dia nakana zao zaka mbola tsika totongana io ividiny vary laharam-pamena ko io tany gasy na lainy vahiny mpanambola na azonao izy na karana na bazary na gasy mpanambola za ty anakeny fa tsy maintsy miveny amin'ny gasy tany ary ireo nakalaka tany aleo tsy maintsy manome tany an'ireo gasy ireo tsy maintsy mamboatra trano an'ireo gasy ambavana trano ireo zany laharam-pamena tao zany mafatakana amanjy-gasy rehefa tafiditra io am'le resaka anezina io ireo vahiny manjanaka ny firenenantsika atsirariny io zay manao fifanarahana am'zay mpona ny fanarahany tany dia gasy eo no akan'le hirikiditra nareny eo rehefa tsisy iainan'le gasy mandray azy za dia milaozantsika vahiny reo za miaraka malagasy madinika za miaraka malagasy madinika eo rehefa firenena io rehefa tandrà ny gasy eo toerana no tsy maintsy mahazo ny tombotsoa amin'io anaovana trano, anaovana lalana, anaovana sekotra ny vavam-bola, anaovana hôpital ny vavam-bola, anaovana asina jiro, panneau solaire, rano madio, fandriam-pahalemana amin'ireo gasy ireo. Io arenatsika dilara io tonga dia atao be famorona io fotsiny za mahakasitraka ny malagasy tsy manakeny za tsy manakeny io makahitatsika satria zany ny ran'Andriamanitra amin'izay firenena zay atsy hoe zany maniraka na farokana maniraka na Andriamanitra maniraka zany tolona farany ina dia deklarasina zay le misy zay resaka zay miaraka amin'ny campagne efa milaza mitano filaminana zay menasio anao minainty contrôle menasio ary ny tena penapelaka dia vahoaka anao matany amin'ny filainty mihitsy very content tamin'ny frantsay efa tsy zanataninareo tsony zahay efa tsy andevonareo tsony zahay efa peuple libre ny malagasy manana ny fahafahany satria tamin'ny 1960 zay dia efa nahazonay ny fahaleovan-tena ary fahaleovan-tena tena izy no apefana miaraka amin'ny candidat André Mayola.